be dia be zany ny olona hoe choqué nahita an'le publication-ko teo hoe tokony mamany Rajoelina nanao fanabeazanaizana amin'izay tsisy Rajoelina mpamotika firenena sy ny anabaviny izay makorela afaka dia choqué daholo malagasy rehetra. Choqué daholo satria nahoana tsy fantatro fa na tonga an'iny dia okazava dia izao. Nandeha tany Toliara zany Rajoelina dia nahita an'ireo zaza marobe nandehandeha teo an-tsena izy dia hoe be loatra le zaza eto Madagasikara nefa tsy hainao na zaza firy isan-trano io, tsy hainao na firy mianadahy io fa tonga dia hoe be loatra tokony foanana ny zaza malagasy. Iza no nanana izany fitsainana zany teto tany? Bill Gates hoe be loatra ny zaza teraka eraky ny Afrika tokony anaovana fanabeazanaizana ny Afrika. Raha misy ny olona tokony anaovana fanabeazanaizana dia mbola averika any Rajoelina amin'izay tsy ary teto tany, amin'izay tsy nisy an'io mpampahory firenena io tany Madagasikara. Faharoa, misy milaza choqué koa mahita hoe makorela afaka ny anabavin Rajoelina izay pastera voahirana. Voalohany aloha tsy pastera nianatra teolojia sary pasterana sekta tonga ho azy ireny dia olona pasterana sekta hafa ihany koa no manandratra azy ho pastera. Misy fijoroana vavolombelona nataony izy tenany. Za tsy manala an'izay tantarany sy lazany tany fa izy tenany tompo tenany no nijoro vavolombelona hoe efa avy ny varitena izy efa avy niaraka amin'ny lehilahy manam-bola rehefa bokany trosa amin'ny filokana ary izy tena hoe mpiloka be mihitsy ary izay no lazaina anatin'le fijoroana vavolombelona. Tsy miditra amina hoe tsika ve ny tsara anazy sa tsy tsara anazy fa zazany izay ny zavatra tenena hoe rehefa Rajoelina milaza fa mila manao fanabeazanaizana ny malagasy, ny reny malagasy satria tsisy asa dia isika milaza hoe izy ny tokony nanaovany reny fanabeazanaizana fa tsy izay akory ny vahaolana ho an'ny malagasy rehefa tsy misy asa. Rehefa tsisy asa dia famoronana asa no atao. Rehefa mantra ny vahoaka malagasy dia ny fampiakarana ny ari-karena malagasy ny vahaolana atao. Zay mazava. Fa tsy hoe tsy mety zavatra lazainao maivava. Hodry maivava mihitsiny. Vava nge no ataony antsika dia tsika zany miaritra fotsiny amin'izao ataony hoe be loatra ilay zaza malagasy. Ireo zaza malagasy hitany be loatra ireo tompoko dia ireo zaza nangonina tsy nalefa any am-pianarana satria andao hitsainan'ny filohan'ny repoblika. Angonina ny zaza eraka Madagasikara ty andeha hitsaina anazy dia avy eo izy indray no sorena sy kizitina mahita an'ilay zaza be dia be. Ina ihany ny atao anazy? Tsy asiana olona, tsisy olona. Asiana olona lazainy fa be loatra hono ny mponina ao Madagasikara. Mbola tsy betsaka izany ny mponina ao Madagasikara. Aty a Frantsa raha mbola tsy mitovy amin'ny Madagasikara ny habeany 65 millions d'habitants. Any Madagasikara mbola vao 30 millions. Mbola tsy betsaka. Mbola midadasika Madagasikara. Tsy ny abetsahan'ny olona ao ny problème fa ny abetsahan'ny arena, abetsahan'ny toe-karena tsy mandroso. Zay choqué amin'ny zavatra teneniko afaka miala tsy ho abonné intsony, tsy olana mihitsy izany, tsy olana miala fa ny zavatra teneniko tsy miteniteny foana ary tsy hanenenako ny zavatra teneniko fa rehefa tsy mahazaka sy rehefa tsy maharaka dia andana aloha jereo inona le historique. Aty andafy tsy mba misy an'izany hoe mahatonga ny olona manao fanabeazanaizana dia satria safidy ny azy hoe izy zany no te andrindra ny fiterahana mba te handamina ny fiainany fa tsy hoe satria izy mahantra fireneny zao dia satria tsisy asa dia andao anao fanabeazanaizana. Aty ny olona miteraka marobe ara vao maika ampin'ny fanjakana omena avantage marobe. Reny olona miteraka à partir ny 3 miakatra
de fa maro anaka ny anaran'izany aty a de mahazo fanampiana mihoatra ny olona miteraka roa, mihoatra ny olona miteraka ray, raha ray fotsiny moa zany koa zany de efa tsisy fanampiana azonao akoatrin'ny page. De any amintsika tsisy asa hono ny olona any atsimo satria maninona ny tsisy asa tsara mariana fa ny any atsimo ny toerana farak'izay manana karena indrindra era Madagasikara raha ohatra ka hoe ressource naturelle anjerena saingy atao farahidin'olona amin'ny zavatra rehetrarehetra, atao fangalaram-bato, atao fangalarana tany ary atao variboba erak'izao tontolo izao fotsiny. De avy eo rehefa ohatra zany ka mahantra le vahoakany tsisy asa satria tsy alain'ireo mpitrandraka mividin'ny tany zareo izay misy arena kibon'ny tany ny ponany de latsalatsain-drajoela hoe nareo tokony tsy miteraka maro, nareo tokony anaovana fanabeazanaizana mihitsy fa tsy mety ty marobe le ankizy tena hoe be loatra le olona, be loatra hono le olona tsy fantanareo olona be loatra ireo aloha voalohany olona nangonina hitsena azy, olona nangonina ireo hitsena azy. Ireo olona marobe hitan'ireo olona nangonina hitsena azy. Ireo ankizy marobe hitan'ireo ankizy nangonina hitsena azy de izy indray no mahita izay hoe marobe le ankizy, olona zany tao zany tena be loatra le pony eto Madagasikara. Ça pas la tête. Madagasikara mbola midadasika be, mbola tsy feno olona zany, mbola tsy tena hoe feno tsisy tany anasiana olona fa ianao ve filohan'ny repoblika, ianao tsy mamorona asa, ianao mahatonga ny fahantrana ao Madagasikara de ianao nilaza hoe be loatra le mahantra ka tokony aina le ponina, rehefa tsy vitanao le izy da janony miala fotsiny fa tsy hoe ny olona no ahena, au contraire ny sekoly fanabeazana tokony ampitomboana ary vatsiana mpampianatra, vatsiana table banc, vatsiana fampianarana tena mahomby. Ny olom-pirenena ny tokony ho beazina fa tsy ny aizana fotsiny ho beazina, en plus katolika ianao miteny zany. Raha ohatra ka protestant de mbola azo nieritreretina ihany, protestant manko tsy contre ny fanabeazanaizana fa ny katolika. Za koa tsy contre ny fanabeazanaizana fa amiko safidy zany fa tsy terena, safidy n'ilay olona ny manao fanabeazanaizana fa tsy terena. Avy eo ao Madagasikara ny olona tokony mbola ho maro no io misy ao io satria ao amintsika de eo amin'ny 30 millions eo, 28 millions d'habitants, 30 millions eo izy ny statistique de mbola ny akabeazan'ireo raha ohatra ka eo amin'ny 12 millions eo zany ny mpifidy, 13 millions eo mifidy dikan'izay zany ny atsasa manila kely fotsiny no olona majeur de ny ambony zaza. Raha en moyenne zany de mananjanaka roa eo ny malagasy moyenne zay ka reo malagasy majeur reo zany mijerena de aiza amin'izany le hoe be loatra roa zany be loatra raha moyenne ny jerena
fa ny ohatra ka hoe ataontsika 70 millions tsika teny 10 millions amireo zany no majeur lasavy de ny 50 millions zany no mineur ataontsika hoe miankizy eo afaka amitentsika be loatra zany fa 5 safidy io ary anjaranao fitondram-panjakana ny mamelona ny vahoakanao de mampianatra an'zareo amin'ny éducation citoyenne anisan'izany hoe ahoana ny fomba ianarany, ahoana ny fomba iasany, ahoana ny fomba mirona ny asa fa tsy hoe satria be loatra tena mila hena mihitsy reto be loatra manabe asa ny fanjakana ohatray efa tsy hitanao le asa de miala fotsiny zay